Ampitiavana indray ry tompoklasy tompoko vavy no iarahana aminao amin'ity takarivan'ny asabotsy mialohan'ny fetin'ny Pentecôte ity manolotra ny araba ka dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Araka izany dia hankalaza ny fetin'ny Pentecôte ny amin'ny andron'ny rampitso ny mpino kristianina no tena manome lanja izany fety izany ka dia hoentina amintsika ny akom-baovao mifanandrify amin'izay fetin'ny Pentecôte izay hoentina amintsika ihany koa ny famaranana ny herinandron'ny Eropa izay nisy ny fihetsiketsehana nentina namaranana izany. Ankoatr'izay vaovao izay nazahoana akony ihany koa ny makasika ireo lafiny sosialy samihafa araka ny fanambara teo dia manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny farana omaly ny fankalazana ny herinandron'ny Eropa tamina lalana fihaonana ara-toekarena teo amina telo toko sehatra telo samihafa izany dia ny sehatra tsy miankana ny fitondram-panjakana malagasy ary ireo mpiara-miombonantoka samihafa no nentina namaranana izany tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton no nanatanterahana anjetsika. Ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana no tanjon'ny fionanandatabatra boribory no karakarain'ny delegasion'ny vondrona Europeana omaly teny amin'ny Carleton Anosy ary nahitana ireo mpiady-sehatra avy eo anivon'ny sehatra tsy miankina ny solon-tenam-panjakana ary ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Ankoatry ny tontolon'ny fampiasam-bola dia noresana manokana ny APE na ny accord de partenariat économique. Androany ndray dia niaraka amin'ny vondrona Européenne ihany koa hoe inona indray nataontsika amin'ity misy zavatra anankiroa resantsika androany ny APE iarahana amin'ny Européenne izany dia ny voalohany dia momba ny fanatsarana ny fandrarana hoe amélioration du climat des affaires fanatsarana fandrarana izany rehetrarehetra izany anisan'ny dinihana androany daholo ary nahatatsika ihany koa vokatsoa ahafahantsika miaméliorer ny laharatsika amin'ny doing business izany. Hita amin'izao fotoana izao fa ny croissance économique antsika mbola ambany anisan'ny fanatsarana ny fandrarana na ahafahantsika manatsara mampiakatra ny croissance antsika amin'izay fotoana izay. Zay ny discuter teo, zay ny anisan'ny resahana niaraka tamin'ireo mpandrarà, niaraka tamin'ny vondrona Européenne nahatana tombotsoa ary tsy vitany mijanona amin'izao ihany hoe janona dia tapitra ny table ronde fa misy thématique zay hoentina ihany koa ny apitso ny afaka apitso iarahana ministère zay voakasika izany rehetra izany ao ny ministère en justice satria irantsika malala fa misy mbola zavatra ezaka lehibe nataontsika amin'izany ministère en justice izany iarahana ao anatin'ny ministère en commerce ao ministère en industrie a ministère maromaro ia ahafahantsika manatsara ny fandrarana eto Madagasikara. Misy ny fanohanana izay omen'ny vondrona Europeana ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny 11e fête da ohatra dia mahatratra 7 tapitrisa euro ny teti-bola natokany anohanana ny fampiarana ny accord de partenariat économique na ny APE mba ahafahan'ireo orinasa malagasy miatrika ny fifaninanana raha nambaran'ny lehiben'ny masivon'ny vondrona Europeana eto amintsika. Tsy aivina fa misy ihany koa ny fandaharana asa antsoina hoe PROCOM na ny programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale izay miditra amin'ny faharoa taonany ary nahazo famatsim-bola 8 tapitrisa euro mandritry ny 5 taona.